fa vaovao eo anivon'ny mpiasam-panjakana kosa indray na ny AJF vita tanteraka ny adidin'ny zareo anivon'ny AJF raha atao arin'ny taom-pilalaovana 2024 izay nitanterahana tany Antsiranana moa ny fifaninanana nasionaly nanao ny tatitra mahakasika ny zavatra rehetra nisy tany sy ny hoavin'ny fikambanana amin'ny andihan'ny fahatelo izay tanterahana any Mahajanga ny filohan'ny AJF Andriamatoa John Love. Ny antony mahatonga an'iny raha tsika mampafantatra tanatina fifidianana antsika manaja ny lavitra sy ny lamina izay misy hita amin'ny tany sy fanjakana zany hoe mampiasa fanjakana anay dia nangina zay anatin'ireny fifidianana vita ny fifidianana dia zay mahatonga anay manao ny tatitra satria na fanampahan-tena tsy maintsy hanao tatitra zay satria raha nieritreretina voalohany hoe vitsy ny mpandray anjara dia nefa tsy nasakana ny falaviran-dany zany tsy nasakana ny fahatongavan'ny ministera sy ny institution sy ny entité zay tonga tany Diego 6500 mpiasam-panjakana tonga tany raha nieritreretina hoe 18 discipline ny atao tany 17 discipline ny misy zany zay nampidiranay ny pilote sy ny VTT ny discipline vaovao zany ny hygiéniste tany Diego atanatin'ireo 17 discipline reo raha ihany tsy maintsy natsahatra zany noho ny tsy fanarahan-dalàna ny ankoatran'izay vita daholo ny araka le resahako foana zany tsy compétition le izy fa entretien dikan'izany ny toe-tsaina ny rehetrarehetra manao entretien zany tokony anjaka ao anatin'ny resaka fair play dikan'izany raha ohatra misy décision raisina zany matoa zany misy décision raisina dia misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony izy dia zay tsy maintsy mandray amin'ny mahatompona andraikitra ny tsy maintsy mandray décision zay ny manao ratsy ny manao zavatra tsy mora zany ny fanakianana tsy maintsy misy ary tsy tokony hitarika raha matahotra fanakianana fa ny fanakianana zany hoentinay hanatsarana zavatra fa tsy hoentinay hampiemotra zany hoe mampirosy anay foana rehefa zany hoe misy ny zavatra tsara apetraka an'ireny olona reny dia horesinay zany hoentinay hanatsarana ny manaraka anatin'ny fanomanana zany tsika zao misy team building zay atao 21 décembre zany any angamba tsika vao tena amoaka hoe iny ny zavatra atao atsaraina amin'ny championnat national zay atao any Majunga io fa zavatra apetrakanay fotsiny satria troisième année anay mahita zay hoe tany Tamatavy nanomboana zany miroso makany amin'ny fanatsarana zany ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana ny zavatra tsapanay fotsiny zany efa sarotra ny fampidirana mercenaire anatin'ny sport d'entretien mpiasam-panjakana satria raha Diego zao misy ny karapanondrosika reny sy ny mercenaire tratra reny dikan'izany efa na ny avo ny compétition na ny zavatra miseho zany hita hoe efa misy fiovana zany aminay mpitarika zany fa io moa zany araka le tenenao teo hoe misy manakina sy ny tariny le fanakiana indraindray mety mitombina ve indraindray mety fanaratsiana ve indraindray mety miditra amina zavatra tokony tsy idirana ve fa io moa samy olobe samy tompona andraikitra fa ho anay reny zany tsy natao akivy anay fa miroso foana zay